Ny aviana toetry ny andro eny an-dranomasina ny sabotsy fahafitiny volana Jona amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny alahady fahavalon'ny volana Jona amin'ny 9 maraina. Mbola mahazo vahana hatrany na matanjaka kokoa ny atsiokan'ny varatra ho an'ny ilany atsinan'i Madagasikara ary mety mbola hatratratra any amin'ny 520 kilometatra isan'ora ny hamafin'ny rivotra raha ho an'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny nosy, indrindra eo anelan'elan'ny distrikan'ny Sambava ka hatrany amin'ny tanjona Bobaomby. Manoloana izany dia mbola manan-kery hatrany ny fampitandremana miloko mena mahakasika ny hamafin'ny rivotra amin'ny morontsiraka iny ka manan-kery izany hatramin'ny rapitso ariva anoany. Etsy an-dany ihany koa dia mbola misy ihany koa ny alin-drano izay mipaka amin'ny morontsiraka ny nosy, indrindra ho an'ny tapany atsimo andrefana, atsimo ary ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara manomboka ny Taolagnaro ka hatrany amin'ny distrikany Toamasina voalohany sy faharoa. Ny onjan-dranomasina moa dia mety mbola mahatratra any amin'ny 3.5 metatra ho an'ny tapany atsimon'ny nosy ary manodidina ny 3 metatra kosa ho an'ny morontsiraka atsinanan'i Madagasikara. Tombanana mialefi tsikelikely kosa nefa izany ho an'ny rapitso tolakandro anoany, fa manoloana izany rehetrarehetra izany dia entana hatrany ny amponina amin'ireo morontsiraka rehetra voakasika mba hitandrina na ihany koa anaraka ny toromarika izay omen'ireo manam-pahefana isa-tokony manoloana izay fampitandremana mahakasika ny alin-drano sy ny hamafin'ny rivotra izay. Izay ny mahakasikasika an'iny, fa toy izao ny toetry ny androntsika roa ny morontsiraka atsinanan'ny nosy tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy. Hanorana miatoato any amin'ny faran'ny fehim-potoana ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 30 ka hatramin'ny 520 kilometatra isan'ora. Hatratra 520 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tapany avaratra Anonjabena herin'ny ranomasina ary ny avy mionja 2 ka hatramin'ny 2.5 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Manoro hanorana miatoato ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonjabena herin'ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra no ny alin-drano avy any atsimo atsinanana. Hidina miandalana izany rehefa manakaiky ny faran'ny fehim-potoana. Manoro hatrany Taolagnaro kosa indray hanorana malefaka indraindray ary ho avy avaratra na avaratra atsinanana ny rivotra ka 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Anonjabena herin'ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra amin'ny fiandohan'ny fehim-potoana no ny alin-drano avy any atsimo. Hena miandalana ihany koa izany manomboka ny atoandro. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana manomboka ny atoandro ka ho 30 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Aherin'ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 3 metatra isy ny alin-drano avy any atsimo. Morontsiraka andrefan'ny nosy tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Ankaboa ho maina amin'ny ankapobeny ary ho avy andrefana ny rivotra ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra ny atoandro ka 20 kilometatra isan'ora ary ho avy atsimo kosa ny rivotra any amin'ny faran'ny fehim-potoana ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabena herin'ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra hatratra 2.5 metatra amin'ny fiandohan'ny fehim-potoana. Tanjona Ankaboa hatrany amin'ny tanjona Vilanandro ho maina amin'ny ankapobeny ny andro ary ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny tolakandro ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Anonjabeny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava Andrahona Vitsy ary ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ny maraina sy ny alina ka ho 20 ka hatramin'ny 30 kilometatra isan'ora. Hatratra 570 kilometatra isan'ora indraindray manakaiky Analalava. Iovaova kosa ny fitsokon'ny rivotra ny tolakandro ka ho 10 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra. Mananantsika azy ny morontsiraka Analalava hatrany tanjona Bobaomby ho maina amin'ny ankapobeny ary iovaova ny fitsokon'ny rivotra manakaiky ny Nosy Be ka ho 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana kosa ny any Ankafa ka ho 30 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adiny mpanonja hatrany moa ny ranomasina ary ny avy mionja 2.5 ka hatramin'ny 2 metatra.